ao amin'ny Hébreu 7:10 hatramin'ny 1:1 zany miresaka ny amin'ireo olony finoana izy, ry Abrahama, ry Isaka, ry Jakoba, ry Sara, ry Josefa, be deaibe ireo tany saina nanampinoana ary de nandresy mandrakarivo. Inona no natonga an'izy ireo andresy? Ny fahatokiana, tsy miala amin'ny fahatokiana, tsy mamotsitra io fahatokiana efa tena mijoro. Mahavaivanga zany fitsapana nandroandry Daniela zany miatra manainy nandroandry Sadraka, Mesaka, ry Abednego. Raha tsy mekoka eo amin'ny sary olona volamena de hodorana any anaty afo. Entitra sy mahitsy ny tenin'izy telo mirahalahy. Na de hodoranao aza, na de tsy hamonjy anay iza ny Andriamanitra ay, de tsy hakohaka aminao ny Andriamanitra zay natsanga. Na de ho maisikila ho potika ao anaty lafaoro aza ny karandoanay sy ny vatanay, zay tsy hakohaka amin'ny sary no natsanganao. Matanjaka izany fahatokiana izany. Firy amintsika no afaka mijoro amin'izao fotoana izao, manoloana ireo afetseny Satana, no ny tombontsoa manokana mety tediavintsika kanefa anambaniana ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Firy ny afaka mijoro? Mety mijoro ihany fa mijoro anatin'ny marimaritra iraisana, sady makatsiny makaroa miaraka kely atsy, fa aoka hijoro ho mahatoky hatramin'ny farany isika. Ny drafitra sy ny tanjona rehetra momba ny fiainana de tokony hampandalovina amin'ilay mpisedra tsy mety diso, de tsy iza izany fa ny tenin'Andriamanitra. Misy lalana izay tokony hahazoana tombontsoa aza araka ny fijeryolombelona, de kanefa ratsy ny vokany izay tena meloy ny tenin'Andriamanitra. Ry namana, firifiry moa amin'izao fotoana iainantsika izao no ahitana an'ity marimaritra iraisana ity, ary de tena vaka de vaka mihitsy ny saina. Enao anatin'ny asan'Andriamanitra aza, tena vaka, sady makatsy no makatsy kely, de tena tsy hitanao mihitsy ahoana ary ny tena toerana position an'ity olona toatra mivavaka mafana fo ihany izy, kanefa ny fomba fiainana sy ny toe-javatra mitranga eo fiainana ohatrany tsy araka le tenin'Andriamanitra sy ny fitsipika mifehy ireo taridalana omen'Andriamanitra. Ireo izay manana hery ara-pitondrantena hanoherana ny faharatsiana sy ny fahadiso-kevitry ny mpiara-belona aminy dia hiara ny fankalana sy ny fanarabiana ary ny fihampangana tsy marina izay mandratra sy manapotika ny fiainana. Mety ho voaisotra eo amin'ny toerana ambony misy azy mihitsy azy satria nanaiky ho diovina, tsy manaiky ho diovina, sy tsy manaiky hamidy, tsy nanaiky ny andoto ny tanany amin'ny tsy fahamarinana ary de notambatambazana na noraonana horoahina mihitsy. Be deaibe ny fomba isehony izany. Mampieritreritra antsika ny andalan-teny ry namana malala, mampirisika antsika mba ho mahatoky, aza miray tsikombakomba amin'ny tsy marina, amin'ny endriny maro isan-karazany. Efa nametraka ohatra ho an'ny mpanaradia azy nge Kristy tamin'izy tetỳ ambonin'ny tany, tsy natao hiladera amin'ny hafa izy na hikatsaka fiainam-piadanana sy hitady harena, fa haka tahaka ny fiainam-pahatokiana, fiainam-pahadiovana sy fiainany fandavan-tena. Ninona mety ho sarany zany de nandray an'izany Jesosy Kristy. Ambonin'izany aoka hifankatia isika. Fitiavana voalohany an'Andriamanitra, faharoa fitiavana ny namantsika. Eny fa na de mety tsy mitovy hevitra amintsika aza, tehirizo izany hafatra izany mba ho vato velona, vato fantsika ao am-pontsika tazomin'ny fahatokiana hivavaka isika. Tompo tsara misaotra anao izay impirimpiry no miverimberina izany lesona mampirisika anay amin'ny fahatokiana izany, kanefa noho ny tombontsoa manokana, noho ny firaisana tsikombokomba amin'izao tontolo izao dia adiny very mihitsy aza mamelany elokay mamitra fo aminay. Ampianaro atoky ianao hatramin'ny faran'izay. Amin'ny anaranao Jesosy no anonako mivavaka. Amen.